Fifaliana antsika indray ny tafaraka ao anatin'izao fiaraha-mivavaka izao, fifampitondranam-bavaka moa zany a. Koa dia saiko ampitiavana ianao a, ahafahana miara-mitondra am-bavaka ireo namantsika. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitra, isaorana ianao hatrany izao tombotsoa ahafahanay mbola maneho sy mitondra eo anatrehanao ireto atom-bavaka ireto. Tompo malalo ny namanay Farantsa Nampisoa izay sitraka indrindra ny mitondram-bavaka izany ankohonana izany. Fiarovana eo amin'ny aretina izay miparitaka amin'izao fotoana izao, iombonanay rehetra izany nefa Tompo mba ahatsapa manokana izany fiarovanao izany ny ankohonany. Hanana ny fiadanam-po, hanana ny fatonian-tsaina ihany koa miatrika izao fiainana izao, ary indrindra hitombo fatokinanao. Tondram-bavaka ihany koa izay ny namanay izay tratra ny fahakiviana noho ny toe-javatsarotra izay andalovany, mety ho endrika fisedrana mangidy zany eo amin'ny fiainana. Kanefa Tompo manana anao izy. Matsiaro ny fitondranam-bavaka izay tiany raha miara hoentina eo anatrehanao izany toe-javatra eo amin'ny fiainana izany. Mipaherezo ny mpanomponao. Ary ao ka Tompo ny asanao mahagaga izay tianao atao sy ho tanterahana amin'ny fiainana izany mpanomponao izany, dia ho vy miaina afaka mampahery azy. Tehirizo mandrakariva amin'ny fononanao izy, amin'ny fatokinanao, mba ho fijoana vavolombelona ny fahatsaranao ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.